Eo amin'ny lafiny ara-toekarena ihany no izantsika ny vaovao ho tanterahana ny 12 ka hatramin'ny 14 ny volana Novambra ho avy izao ao Toamasina ny hetsika ara-toekarena lehibe izay karakarain'ny Media Consuting Mizotra araky ny tokony izy moa ny fiomanana rehetra ary milamina daholo ihany koa ny eny an-toerana raha ny voalazan'ny jeneralin'ny Media Consuting. Alatsika izay. Izao amin'izao fotoana atoko hoe ao anatin'ny herinandro farany amin'ilay fanomanana. Ankehitriny moa zany dia efa atoko hoe efa milamina daholo ny an-toerana, ny toerana efa voafaritra moa efa faherana malala fa eo amin'ny avy de l'indépendance izy no atomboka. Manomboka zao retenenantsika zao zany zao ny camion izay mitondra ny atoko hoe mitondra ny fitaovana dia efa miainga ary dia tonga ny Toamasina rapitsomarana zany dia efa manomboka mamelatra entana amin'izay izay mpikarakara aloha mametraka ny chapiteau sy ny stand ho andro mpandray anjara. Dia ny alarobia tontolo andro no manao ny installation ny mpandray anjara dia ny fanasana koa moa zany efa manomboka miparitaka amin'ireo mpandray anjara sy ireo atao hoe ireo manam-pahefana izay ho avy any an-toerana ka mandritry ny 3 andro izy manomboka amin'ny lakamisy amin'ny 10 ny fanokafana zay fomba ofisialy zany dia ny prime ministre moa zany no miahy azy sy ny vice premier ministre mikasika misana ny toekarena sy ny industrie zany no ato ministre Botsaza bureau dia zareo zany no mitondra ny délégation zay manao ny fanokafana ny vitrine économique de Toamasina. Atreto zany mpandray anjara dia misy eo amin'ny 570 zany amin'izao fotoana zao ny orinasa zay atao hoe mandray anjara amin'le vitrine économique de Toamasina zany. Nisan'ny trano efa moa mazava loatra fa mihoatra an'izany ary ny karazana sehatra satria maha-vitrine économique azy dia tsy voafaritra amina loha hevitra anankiray ilay izy tahako loatra hoe habitat na industrie na automobile fa secteur d'activité hoe maromaro eo dia dikan'izany misy ao zany ny sehatra ny banky, misy ny mine, misy ny commerce tsotra, misy ny assurance, misy ny concessionnaire automobile, misy tantsaha dia be zany misy karazany maromaro izy ka sambany voaisy an'izay moa zany eo Tamatavy amin'ny fahatry iny ary heverina hoe amin'izao voalohany zao raha mahisy an'izany orinasa efa 70 mahery zany mandray anjara heverina efa événement ngeza be zany raha ho amin'ny fanombohan'ny hetsika tahaka zao zany dia amin'izao fotoana zao koa moa eo Tamatavy misy an'ilay campagne letsia zay efa fanaretsaka ny eo andrenivohitry Betsimisaraka amin'izao fotoana zao miaraka amin'ilay vitrine économique dia heverina tena ohatran'ny ambom-pionan'ny mpandraraha sy ny vahoakan'ny Toamasina zany ny amin'ny herinandro ity.